no iarabantsika rehetra miaraka aminay eto amin'ny Real TV Madagasikara ho amin'ny ity alina ity tonga soa ihany koa atao anatin'izao fandarana l'invité du jour izay rahantsika amin'ny Andriamatoa Maître Feno Dimbiaramanana izy moa dia mpitsabo nentim-paharazana mpandalina ny fomba malagasy ihany koa miarabanao tompoko ary manasanao androso anaty efitrano maro. Maître Feno raha Dimbiaramanana ary misotranao ihany koa nanakina sain'ny fandarana ho amin'ity sabotsy alina ity miala kely amin'ny mazarytsika raha toka ny politika no ny rahantsika tamin'ity herinandro ity eo ampiandrasantsika ny gouvernement vaovao amin'ny raha-pitso zany dia mandray ny tontolo ny fomban-drazantsika eo ihany koa ny fitraponana nentim-paharazana miarabanao tompoko ary misotranao nanakina sain'ny fandarana. Ya miaraba ny gasikara Fiansoa sy ny technicien rehetra ary ny olon rehetra ato amin'ny Real TV dia manatitra ny arahaba sosony tsara ho an'ny any atokantrano tsirairay avy any amin'izao taona niova 2024 izao koa mirary ka maniry ny sosony tsara mba ho feno fanambinana avokoa ny ankohonanareo any atokantrano tsirairay avy any koa mamy fitiavana mahatsara fiainana ary ho ela velona ho trantry ny antitra indrindra. Zay zao inona zao zay nataonao zay zany karazana ohatry ny kabary kely sa tsodrano zava-mahery satria ny teny zokon'ny olona ary idirantsika zay rehefa avy eo fa Maître Feno Dimbiaramanana moa araky ny efa mahazatra satria tamin'ny herintaontsika efa teto anisany mba fomba kiany satria mampiavaka anao ma tsy eto amin'reto ilay atao hoe fomba fitafy maro samihafa sy endrika maro samihafa raha sitraka ao aloha raha kiany aloha ianao mety aminao ve somary malaitra ny maro tsika niaraka farany zao ohatrany tsy rasta ianao gagandro any mahitanao rasta mety misy dikany manokana ve zao endrika rehetrarehetra zao raha mba azonao tantaraina kely zany moa miantso kely anezika mihitsiny tena alay fisary tsirairay mihitsiny hoe inona zao ohatra le rasta inona ny dikan'le satroka ohatrany volamenty manao ahoana indray reto tananao feno karazana volafotsy reto lelefina moa ao anatin'izany rehetrarehetra zany raha sitraka ao ary ty boky kely ty farany tompoko. Ya misaotra ny gasikara Fiansoa ametraka izay fanontaniana izay ny voalohany indrindra angamba dia ny hoe ny volo mirandrana ny gasy teo aloha no efa nirandrana ary manana ny heviny manokana ny hoe volo mirandrana mariky ny lefitra sy ny fahanginana ary ny fandeferana sy ny fatokisana ny fahamarinana raha ho an'ny tontolo ara-panahy no horesahana mahakasika indray hoe ny satroka dia natolotr'olona eto dia mifisaorana ho anazy eny mbo manaza eny le olona araky ny tsindrinofo sy ny azony nofo dia izy nanatitra nito satroka eto tamin'ny andro vavalamady raha nankalaza ny alamady be ny tena tamin'ny heritaona dia izay le hoe karazana hoe mariky ny satro-boninahitra ka voninahitra ao atolotry ny hafa tsy azo atao eny ampatambary fa raha sosiny tsara kosa ka olona lorony ny prailanitra sy ny mpiarabelona dia mino fa tsy mba fanilika izany makasika indray hoe ny volafotsy dia mariky ny fahadiovana mariky ny fahatsarana araky ny finoana zay hinon'ny olona tsirairay miambozina azy ary samy manana mety tsy manina ve raha azo aseho sary sa tsy azo aseho ny sary ngamba niny dia ay manokana satria misy ny atao hoe samy manana fomba fandinika sy ny fijery ny olombelona tsirairay manana maso ho amin'ny akandro indray miankina amin'ny toetrandro sy ny volatsinana na ny toe-bolana no akandro ny tinafy zay ho anaovana iresahana amin'ny olona na ho an'ny ambanilanitra na imasy zany ny lefina moa dia tonga n'le fitenenana hoe manaova ny marina mizora amin'ny lala mahitsy fa ny maranitra tsy mba tery lalana ary ny manao ny rarany sy nihitsiny tsy mba tafitohany sady tsy diso fanantenana fa ho ambin'ny mananjara ary tsy mba ho very fahazavana fa mizotra amin'ny lalana sy amin'ny anjo rehetra manontolo fa tsy hoe iarovatena koristina hoe amonona olona ny fiarovatena tsara indrindra tsy mamono olona fady ny mamono olona ny fiarovatena tsara indrindra dia ny fitiavana sy ny fahaizana miaramonina ny fiaramonina ka raha efa tianao ny olona tsy manam-pahavalo ianao dia makasitraka anao ny mpiaramonina sy ny mpiarabelona ka tsy matahotra mandeha irery ianao ary tsy entina ihany koa aminona olona
fa akana hanatra araky ny fijorony, akana hanatra araky ny asina zay navelany razana teo aloha tamin'izy nitsodrano azy raha ny tena mbola tsy nisy tamin'izany. Manahoana indray le resaka boky kely raha azo antany raha azo resahana moa zany. Ny boky kely de misy boky efa tamin'ny taonjato andreo razambe zay navela olo vaina hatramin'ny androany ka natonga an'le teny hoe nandimby fa tsy nandova. Ary nandimby ihany fa tsy nisandaina, ka misy rakitra ny fahalalana sy ny fahendrena mafonja araky ny asin'ny teny zay atao anatin'ny boky ary mbola manana ny tsiambaratelony manokana ihany koa izy. Arak' zany fahazo fatarina ve hoe boky hafa iza moa zany le bokytsika malagasy ihany izy ito an'le tolo razana teo aloha. So de ajerena kely ihany juste ivelany fotsiny fa tsy sokafana raha Tsy maninona ohatra ahitany any tokantrano hoe ezika mba ahitany any tokantrano fotsiny hoe misy an'ity boky karazana hoditra omby ny mbola misy ny namany mofany an-trano hoditra omby izy ary vita tanana mihitsy ny misolo ny taratasy nanjoratana azy ary de vita avy amin'ny zavaboarina hodina mihitsy da mba amin'ny zavamaniry hoe vory azy sy ny avo. Boky mirakitra ina moa zany ny sorabe ve sa misy afatra ao ve sa sorabe de misy afatra misy anatra. De efa ohatran'ity le litera ampiasaintsika ity ny ao anatin'io sa hafa mihitsy? Tsy tazana ao anaty. Tsy tazana ao anatiny hoe de mialatsiny amin'ny teny vahiny hoe dictionnaire. Ny sorabe manko de tsy azo adika amin'ny teny vahiny ary tsy tazana sady tsy hita satria teny efa teo aloha izy io. Ianao ihany mahay mamaky an'izy io sa ny olona hafa amin'ny alalan'ny fomba sy ny tontolo ara-panahy no amakina azy de mivoaka foana ny anatra. Fa misy ihany koa nefa olona afaka mahay mamaky anazy raha ho an'ny foko any Atsimo-Atsinanana any ohatra iray. Misy fanamariana vitsivitsy reto anontaniako anao milohan'ny hanomboantsika. Rehefa miresaka ianao dia anisan'ny zavatra teneninao foana ny hoe dimby fa tsy nosandaina. Inona ny dikan'izany? Tsy novidiana, samy hafa mihitsy ny hoe nividy boky na nividy na ihany koa hoe nividy lesona avy amin'ny fomba amam-panao entina anasoa sy anatsara na anoko hafa nanomasom-panahin'ny olona mivoaka avy amin'ny teny feno fitiavana sy feno fahendraina. Satria novidiana manko de hoe raha novidiana izy ahina mety tsy ho ampy tsy ho feno ny tsodrano fa raha nidimbiasina izy de iny le hoe raha mikorina efa razana de zay le hoe razana raha mikorina ao anaty de efa razana efa nidimbiasiny razana teo aloha de nidimbiasiny any ankehitriny iray de mipetsaka ao anatin'ny anarana foana le izy satria ny anarana de manany ny antony ny anaran'olombelona misy dikany ary ny anarana manany ny heviny. Faharoa misy an'le resaka matetika isaka miresaka ianao de hoe tsy mpaminany fa masin-drazana mibitsika. Inona indray ny dikan'izay? Zao tsy mpaminany fa matokony zanahary naniraka ny razana masina zay niaina sy nandalina tao anatin'ny fahamarinana ka izy ireo no bitsika ny tarana any ankehitriny mitarika sy manoro ny lalan'ny marina mba hahafahan'ny fiainana mirindra sy mizotra eo anatsehany rarany sy nitsiny. De iza zany le mibitsika anao zany iny le hoe samy manana ny razana ny andohaniny tsirairay fa zay manam-ponoana no manana ny fahendrena fa zay miziriziry amin'ny hevitra diso de tony le manatsaina mitsambikina kady ady voronandrena. Farany nisy an'le resaka ao teo hoe voninahitra totry ny olona zoky mametsodrano sy ny salam'izany ka ny fanontaniako zany hoe raha ohatra ka tsy mpaminany ianao de inona zany ianao? Maître Rafiny. Tsy mpaminany aho fa mipetraka ho mpanasony vahoaka. Mpitsabo zany ianao? Mpitsabo nentim-paharazana zany ianao? Mpitsabo nentim-paharazana aho. Sady mpandalina ny fomba nentim-paharazana aho ny mpanoratra ary ato ary de amoaka boky mihitsy. Ahoana ny fomba nazahoanao an'ireo rehetrarehetra ireo izy nanositra anao ho mpitsabo, mpandalina sy salam'izany zany ohatra? Nanositra angamba de iny le hoe nandeha ho azy sy nivoaka tony loharanom-potra avy any Anjorona Lamady. Ka araky ny zavatra hita sy niseho raha fony fahazaza de ny ray aman-dreny no efa napalala sy napafantatra raha vatany vovorosaina ny tena hoe ohatry zao avy ny tsy ambaratelo reto avy ny tsy azo atao tia ny afatra napetraka eny fa na idady ary mialohan'ny andanany de mbola nametraka afatra mafondra ho ahy raha izy mbola velona ho an'ny fihavanana sy ny fitandrovana ary ny fahalalana ny fatahorana ny tody. Ozaraiko roa mazava tsara ny fandarantsika. Ny voalohany de resantsika hoe ny fomba fitsaboana nentim-paharazana
dia idirantsika ihany koa rehefa avy eo ny resaka hoe fomban-drazana sy ireo tontolo ara-panahy ao aminy zany zay resantsika. Ny voalohany aloha amin'ny hoe mpitsabo nentim-paharazana anao zay a, mpitsabo amin'ny alalan'inona moa ianao zany, satria raha miresakantsika hoe nentim-paharazana dia misy hoe ravikazo, tapakazo, kalanoro, vasimba sy ny sahala amin'izany a. Ho an'ny Maître Rafiny manokana, mpitsabo amin'ny alalan'inona ianao? Izaho zany dia mitsabo amin'ny alalan'ny teny, ny ravikazo sy ny zavaboary misy eto amintsika. Ao anatin'ny fitsaboana nentim-paharazana dia manana isany fototra fahendrena koa ny mpitsabo nentim-paharazana, eny fa tsy ny tenako irery. Satria nahoana? Ao anatin'izany rehetra zany tsy ny vatana marary na ny fiainana ihany, eny fa na ny saina koa raha dia anisan'ny kolona voalohany indrindra. Satria rehefa simba ny saina ka voadona dia maro koa ny rava sy potika. Ao anatin'izany rehetra zany ny sin'ilay hoe fomban-drazana sy ny tontolo ara-panahy ao anatiny. Inona avy ireo fomba mampanao tokony ho atao? Ho an'ny be sy maro moa dia maro ny tsy mahalala fa betsaka koa nefa ny mahay. Le zay le hoe fomba nentim-paharazana. Io fomba nentim-paharazana io mantsy dia lazain'ny hoarin'ny olona hoe ratsy foana. Samy manana ny fomba fijery sy ny fandinika ary ny fisainana. Ny tsirairay ka rehefa entana ampisainana madio dia mivoaka ho azy ny tokony ho atao sy ny tsy tokony heverina. Aka ohatra iray isika, raha toa zao ka tonom-bolana amin'izao tsinam-bolana zao ny andro, samy manana ny fomba ny tsirairay avy. Ao ny hoe isaika amin'ny loha rano voajanahary, avy any ambony tendrombohitra sa atsaky any atsaka amin'ny siny eny amin'ny fatsakana ranon'ny Sarababe Bahoaka. Ao anatin'izany rehetra zany dia mitaky ny atao hoe fomba araky ny zavatra takin'ny olombelona tsirairay avy. Ao no mitodika mena atsimo, ao no mitodika mena avaratra, ao no mitodika miakandrefana sy ny miatsinanana. Eo le fomba no mipetraka hoe inona avy le fomba tokony natao. Ohatra, raha amin'izao fotoana zao maro ny olona miteny hoe raha fomba zaraiko dia hoe mandroa amin'ny sira vaingany vidin'olona Virginie. Fomba zay. Maka manjava sarotra ampiarao amin'ny rano, fomba zay. Mitody mianatsimo dia nitongotra vanana roso, mitsoa rivotra ary ataovy ny teny araka izay mahasoso mahatsara anao. Raha toa ka manana le olona iray, tsy manana moa izy dia ny mpitsabo nentim-paharazana adidy no manolotra izany. Andonga isika ka ohatra iray hoe raha todika mianatsimo ny olona dia hoe raha mahandro amin'ny sira sy ny rano izy dia tsotra fotsiny no ataony raha ohatra sy ny mandrava sarotra. Miantso an'Andriamanitra ndre hananahary tompony tany sy ny lanitra izy. Raha ny mandrava sarotra no ampiasaina dia tokony hanana ny teniny iny araka ny fanomezam-pahasoavana. Ombako masina ny mandrava sarotra analan'izay mety ho sakana manontolo. Ho everiko masina ny sira, amoky ny heriny matanjaka mba hanilika sy hanafaka izay rehetra mety manalokaloka. Ao anatin'izany rehetra zany mbola takiana ihany koa ny fomba hoe mangataka famelana aloha satria dia manana fanantenana sy tanjona idio. Mangataka fanalana tsiny sy ny fondro tamin'izay rehetra mety tsy nety no heverina natao na nalaoka ny vavy, eny fa nahaposy atsaina mangina fotsiny ihany ary. Dia zany rehetra zany dia fomban-drazana nisy ny ainana teo aloha avokoa, miankina amin'ny tonom-bolana sy ny toninandro ny tsirairay avy zany zavatra rehetra izany. Ny olona rehetra ve afaka mahazo an'izany sa ianao zany mety hoe avy amin'ileo razanao sy ny sahala amin'izany ny antony be dia be mba tsy ilazako hoe miparitaka ohatry ny anina mantsy ireo milaza fo mpitsabo nentim-paharazana dia eo ilay hoe dan eo ny anarana sy ny sahala amin'izany tsy fantatra tsony zay marina sy pisoloky na ianao ty zao tsy fantatra sao dia pisoloky koa ianao fa mety mahay miresaka be fotsiny inona zany no anazavanao fa ao anatin'le tena ataontsika hoe tena izy ianao fa tsy le ahoana moa fiantsony dalàna zay hoe piraty miala tsiny tompoko. Ny olona rehetra misy fitenenana hoe ny firenena rehetra dia men'Andriamanitra men'izay nahary ny anjara-pahasoavan'ny tsirairay avy, ka izay nahatana ny marina no manana amin'ny mahomby raha ho an'ny fomba sy ny zava-masina tazomina sy tahana izay. Ny fitsaboana nentim-paharazana dia tsy vidiana sady tsy anarana fa efa raha mikoriana ao anaty io. Ka ny fahalalana sy ny fahafantarana ny tambon'izay atao no ahafahana manatotosa ny zavatra rehetra ka mila fantarina ny fiafarany mialohan'ny anombohana azy, satria ny tsiny sy ny valikafatra dia tsy eo ihany kanefa tsy tara-vigadona ary tsy diso fotoana tonga amin'ny zanak'olona tsirairay. Petraka le anatsy ny razana manao hoe
matahora ny asin-drazan'olona fa ny atody latsaka maraina tsy fo mato masoandro raha ny androany no vita ihany fa ny apitso mba anakory ny afaka apitso mba laka matatra ny alatra sy ny soloky mahavoky kibo fa tsy mahavelotsaina ka zany rehetra zany dia manany neviny avokoa ka raha samy anatanteraka sy anatotosa anao ny asa fanasoavana ihany dia tsara no milaza ny marina aza milaza ny tsy atao fa kosa manambaraha zay tokony ho vitanao zany rehetra zany dia anisan'ny mahafehy izay avokoa hoe ny pisoloky sy ny tsy pisoloky mbako manana le tenin'ny gasikara feno soa hoe marina tokoa fa misy ny pisoloky misy ny pikatramo ka hoy zao manao hoe mbola tsy tara raha izao ny ova fo sy anova fomba fijery ary fotom-pisainana madio fa nitody dia misy ary ny tsiny ihany koa dia eo akaviavana ny zanak'olona ary zay lazain'ny fo misy mandre fa ny ambaran'ny vava misy maheno ny ventsovetsony no saina misy mahafantatra zay le hoe fanahy ny olona ka raha hiteny ihany koa dia ataovy teny madio sy tsara aza mandresy lahatr'olona amin'ny teny fa ny teny masina ary raha andresy lahatr'olona amin'ny teny dia hampasoa ny fiainana sy alana amin'ny toetra ratsy no andresena lahatra azy fa tsy ny tombontsoanao manokana satria mialatsiny raha ianao no asoavina tsy manatena tambiny avy aminao tarigetra fa le olona afakoatranao kosa ny tanjona tsara indrindra zay no antony hoe misy fomba avokoa le izy fa tsy zay rehetra malala mandrava sarotra sy mitondra ataoko eny amidoany na ihany koa mamaky boky dia milaza fompitsabony etim-paharazana tsy mandao zao raha ho amin'le izy fa toeriko kosa nefa raha entina kosa entina anambakana ny hafa ny adalany tsy ambakaina fa manana ny fahendreny reny olon-dreny fa tsy adala kory sanatsindresaka ary manana ny razana ny andohany izy ireny ary manana ny fahamasina ny fa ny olombelona mananjiny ka raha hijery ihany sy teno ao dia ataovy madio tsara sasa sahala miditsy ny ao am-bava ny alohan'ny molotra amin'ny zavatra rehetra ka fataro any ny fiafarany mialohan'ny anomboana azy mba tsy hampisy tsiny sotody mety holovain'ny taranaka faramandimby fa raha tia taranaka dia manaova ny tsara fa raha makary tsy tia taranaka dia mamosavy fa mifampisaviana dia antoka ho an'ny taranaka faramandimby fa tsy misy tombontsoa maharitra zay mamelona ny fosiny fanahy hampianatra anao hitondra mamilaza eraky ny firenena ny tena mano tonga dia tsoroko le izy mantsy misy resaka tonga dia hoe fisolokiana amina fomba ankolaka le izy misy an'izany hoe tonga ato aminao zay dia angatanao zavatra hoe omeo siramamy raikony omeo vary raikony ity omena masina mila mitady volontsakamato soda ianao akolamena sy be dia be zany zavatra ohatry zany a inona ny avalinareo ho an'ireny sy ny avalina ho an'ireny zavatra ireny zany amiko aloha zany zavatra zany dia fisolokiana mivantana zany satria nahoana ny masina raha zavatra takiny no masina mety tsy voaefa ny zanak'olona fa ny fitiavana ny takiny masina dia ny finoana ary ny fahadiovana fa raha hoe mitaky siramamy raikona zavatra misy manko dia zao le hoe manana rena-kibony tany sy ny karaza ary zavatra nisy tonga atao amiko moa izy zany voandroany mihitsy mitaky siramamy raikony mitaky volafotsy mitaky an'izao rehetra izao tsy misy zany tompoko ary zavatra lavina tanteraka zany tsy misy fa siramamy na 300 ariary dia ampy ho atao marika hasina ho an'ny vato na ny tany sy ny toerana masina mety homban'ny tsirairay le mitady an'le hoe mercure sy ny tanany reny hoe zany sa ino raha indray raha hoe zavatra tena marina ny 2 andro eny dia tokony ho vita ny fomba tsy miandrela tsy misy ray volana tsy misy herinandro satria nahoana ilay olona mihintsy no efa nomena an'le fahasoavana dia le nanome an'le fahasoavana no mitarika amin'le olona amin'ny andro tsy hampandrenesina sy olona zaina amin'izay rehetra mety mpiaraka aminy dia zay no mahatsotra azy zay le hoe zavatra tolo-janahary zavatra tolony amin'ny hitsiny dia omeny ampamarinana tsy misy takalonaina satria mety misy antony manokanao dia ireny raha toa ka misy olona ka mpandalina na mpitsabony etim-paharazana ka mitaky hoe mila an'izao mila siramamy raikony na mila vola zao million dia ho zao hoe fotoana zao efahana mieritseritra fa mitandrema ianareo fa tsy misy zany fa maro ny olona nefa atao amiko miteny an'izany zao moa tsy menatra fa ianao zany zao rehefa mandray olona tsy mitaky an'izany zavatra zany tsy mitaky vola be zany loatra zay zavatra zay satria tsy ilaiko an'izay zavatra zay zavatra ataoko inona moa siramamy raikony raha fotsim-bary zany zao misy manolotra ny olona nasoaviko ihany no manome indrindra moa ny olona mahita ny zaza sahirana sy ny kamboto be azoko sy dazaiko
de zay no anasoavako ny olona hitazomako ny fahamarinana mba hatafita soananao zany tsisy hoe misy volalò na sahala am'izany am'izao fotoana zao ny consultation aloha mametraka zao satria maro mpitsapatsapa fa am'izao fotoana kosa nefa ny de nametraka anay zao araka ny fomba sy navela amin'ny teny razana masina manao hoe no tiaviny ianao ka miendrika no mity de zay fitiavako olona izay no mahatonga nanametraka hoe mandritsy ny 12 andro manomboka amin'ny latsinainy dia maimaimpona ny fizarako teny mananjiny sy manakasina ao amiko maimaimpona ny sara-pizahana raha misy ny zavatra mety ilaina ao amin'ny zanak'olona mifanandrify aminy dia adidiny sy andraiky makany amin'ny toeram-pivarotana fa tsy zay tsy zay rehetra ihany koa nefa ny deo ataoko fa misy ihany tsy mifanandrify ny anjarako fa misy ihany olo-kafa de zao ty mitsotsa marina tsy de manao le zavatra tsy haiko ohatra hoe mitady zavatra very zany zao zavatra tsy haiko zany mitsabo sinusite tsy haiko zany fa kosa izao de miara-miasa misehatra amin'ny olona manana don sahala ny tenako tsirairay avy na ho an'ny mpanotra izany na ho an'ny mpanala sinusite izany sy ny maro hafa zany hoe miara-miasa ao fa le tena manana fanomezam-pahasoavana no iarahako miasa fa tsy miara-miasa kosa zao amin'ny olona nianatra ny tsabo nentim-paharazana na nianatra sy ny maro isan-karazana ialana tsiny raha ny sy endrika hoe manaratsy fa tsy mahay manaratsy fa tia manatsara inona avy ary ny mety hoe karazana aretina tsapony maitrafino inona avy ireo karazana olona zay raisinao zany ny olona moa zany tsy voafaritra iny fa maro ny olona tonga ao de rehefa tonga ao izy vao mafatako ny zavatra haiko de haiko ihany koa no zavatra tsy ataoko ny haiko de tenenako fa ny tsy haiko tsy soronako milaza azy hoe mandehana makaria na mandana makeny makaria amin'ny anina fa izy ny mahay an'io sahala am'izany zao raha nabavy ta io izy fa lasa korazana tompoko vavy zay zika raha misy olona mitady olona manotra tonga ao amiko de alefako makany aminy zay le hoe fiaraha-miasa sy fiaraha mitantana ary fiarahana mampandroso mahatsara ny piraitan'ny razana zanatra zany hoe zany efa mety afaka manisy valam-pamaritana kely ihany ve anao hoe zavatra ohatrotro zao atretiko atreto ohatra ny atokavana any aminao zany satria misy olona zao mijery atsika am'izao aly zao mety hoe tokony hoany ve za sa tsy hoany amina tsangandravatra na endrika ara-pahasalamana sahala am'izao zao ny endrika ara-pahasalamana aloha raha fa hoe aretina tsy hitan'ny dokotera soritra de iny no haiko iny haiko iny zany hoe tsy hitan'ny dokotera efa natao daholo fomba isan-karazany satria mantsy ny antony zao ihany koa dia tsy zay rehetra marary de amisavian'ny olona fa misy ihany koa na hoe vokatra avy amin'ny sakafo ratsy sasa ohatra na ny rivotra iainana sy ny maro hafa de eo no mahatonga antsika miara-miasa amin'ny dokotera sy mijoro ara-panjakana miara-miasa amin'ny CSPD hoe mandehana aloha hoe dokotera izy fa tsy zay rehetra hokoroka marary de amisavian'ny olona misy ny adidy sy andraikitra ho anay misy koa nefa ny anjara tandrify ho an'ny dokotera izay zao tsy manao passement fa afaka kosa manasitrana bay raha zavatra ataon'ny olona zany zany zavatra rehetra zany ao ny adala isan-karazany sy ny mosavin'olona zay zavatra toetra tsy miendrika ataon'ny olona io manko ao anatin'ny olona tsirairay avy fianakavian'ny olona tsirairay avy de misy ny atao hoe sanjo ray loasa tsy ilaozany zay mamara tsy voatery amaly ratsy vao tonga mpandresy fa ny fomadio sy ny saina mandinika mpitiavana dia mbola matanjaka lavitra anao ny valifaty izy ary le ananana fomadio saina manam-pitiavana misy finoana sambatra zay min'ny tompony anefa tsy manambany hafa misy mpiara-miasa taminao moa zany nitondra ny ty oronina tsara ty ho arahantsika kely mety raha feno raha sitraka ao miresaka indrindra mahakasika an'izay atao hoe tontolo ny fitsabonina nentim-paharazana miaraka amin'ny mety raha feno zay ho arahantsika vetrany ary ranomaso mijery de foazanomaso saina atongavan'ny fanahy atsiaro tena ho an'ny vatan'olona fa ny fahakalana dia anisany mandoto ny lalan'ny tanjona zay tokony irina hiditra amin'ny vovonana sy mitokonana misy anao azadino ihany koa fa ny sira hanitsika dia mitsara an'izay natao ko raha misy tsy nety natao ka tsarona izany na nanozon'olona ianao na nanaratsy-olona ianao na ihany koa ianao ka nanana fikasana ratsy noho ny amin'ny fahavalinao dia olona teny tsara manao hoe avelao nerina za zany tsy salamy de mba nisy olona zany satria nahitana zany manaretina toratorana de
fa roa zanako naterako dia mbola marary asisiko hatramin'izao zany dia olona teo an-tanàna zany no mba niteny nahitana nihetsika zany dia mba nanoroanako teny maître feno dia mba hatramin'ny nandehanako teny maître feno zany zao efa mba nanomboka salama dia efa indroa fandrony amin'izao zao ny mandro sy mihetsika tsony hatramin'izao fantatra mihitsy satria mbola tsy niteraka ny fananana izay aretin'izay taty aoriana zany efa be da be ny olona nitsaboky tena zany fa tsy nahafapo anazy fa taty amin'ny maître feno nahafapo anazy zany ny rano andronay zany ampiasina ny rano entinay aty bonbonsy tatelo zao zay no entinay aty pisy teo zay zany fahasoavana mba hoentinay zany asitananay zany ya iny zany lay oronatsary nalefa ny mpiaramiasa aminao fantaniko voalohany aloha zany inona zany iny oronatsary iny ohatrany nisy kabary resaka nataonao teo iny reny faharoa nisy vehivavy moa teo ohatrany tonga tamina toerana anankiray inona ndray reny ary fatelo farany zay nagaga anay mpiaramiasa teto miara mijery eto tsika ohatra misy tolonombo tampoka zany sy ny salam zany mba azo maître feno azavaina avokoa zay anankitelo zay zay le hoe atomboko any amin'le hoe nijoro vavolombelona angambany dia tonga makany amin'le fomba izy iny zany olona tsy salama dia notsaboana araka ny rariny ary nokolokoloana araka ny fitiavana ary nomena fanasitranana araka ny fanomezam-pahasoavana zay ananany tena sahalany reny zao le hoe zay zavatra hay no ambara sy lazaina makasika ny hoe le omby izahay moa rehefa tontona ao anatin'ny alamady dia mamono omby atrano foana izahay noho le zava-masina sy fandraka masina zay arena sarobidy mitondra fahendrena tsara indrindra zay tahako hatramin'izao sy mbola olovain'ny taranaka faramandimby no antony mezana ny fisoronana mahakasika ireny omby voasora loko reny ny antony aminona azy ihany koa dia iny le hoe raha latsaka ny famonjena fandraha kosa no isoronana dia ny ampadio ny lalaka tana eo anatrehan'ny rariny no tarigetra sy tanjona ny hoe le zavatra nolazaina sy notenenina mialohany manao sorona omby na mandatsaka drahan'omby amin'ny toerana mety misy zava-masina dia tsara foana no madio tsy mitahiry lolopo tsy miompy fahatezerana ao anatin'ny saina ary tsy mitana lahelo ao anatin'ny maso satria hasina sy fanahy ary fahamarinana no antsona ary fahadiovana ny tanjona fa mivatana feno fahadiovana no iangonan'ny fitiavana fa ary ny vatana misy fitiavana no anatona ny fahasoavana fa ny fahasoavana milalitra amin'ny zanak'olona no mampandroso ny sainy ary mampivelatra ny fomba fijery ka mazava ho azy tonga mitanjony ireny ny olona ary mandroso ny fiainana satria le sainy madio mihitsy no ahatsony eo mba hahafahany banjina no aviny sy ny ampitsony fa tsy andinika sy eritseritra amin'izay vavan'olona mety manaratsy na mankahala na tia fosafosa mbola nampiana ary moa iny hoe azadino fa raha misy olona manaratsy anao dia anao koa zay efa naratsy ny tany zay no mahatonga anahako entitra amin'ny resaka fomba fotom-pisainana sy ny fomba fijery hoe tsy aikena ny fanaratsiana olona lavina ny fanozonana am-pomangina tsy azo akatoavina ihany kosa ny firavava maloto fa ny fomba samy manany azy ny tsodrano tsy ombonana fa mivava miteny mamoaka azy kosa tsy ny ray razana angambany ka zay no matory hoe mandehana amin'ny rariny zay asoa ny fiainanao everina zay atsara ny fiainanao soratana fa aza mampitovy ny tenanao amin'ny hafa fa zay atsatsaranao ny tanjona kosa nefa no asio fitiavana ka feno fahadiovana feno fitiavana ny vatanao
mba ho tonga hasina iratan'ny masopana ampianatra ny saina ho tsara andiniana ny fiainana ho an'ny hoavin'ny taranaka mandimby raha toa ka efa manana zafy ary kosa sokafo velarina ny fotsianana fahasosorana na hitahiry zany eto matory sy ny ao anatin'ny saina mba hananany hoavinao tsara sy mamirapiratra raha ho an'ny tsy ambady mba ho androson'ny vady endry iadanana sady manakataony mahay mandefitra ny ty famarinana mahay manopo zanahary ary mahafantatra ny atao hoe tody zay no hitakina ny fahadiovana mahatonga le fiteny an-dalambe hoe miverena ony andoha rano samy manany azy manko le miverena andoha rano fa amiko le izy sy araka ny fomba napetraka amiko dia hoe ny fomba sy ny finoana no samy hafa fa ny fihavanana aoka tsy ho rava fa le sary teo iny ohatrany hoe ladoany ve sa inona zany le vehivavy teo iny sy sa inona le taizy iny zany ny toerana zany a ny anaovana fijoroana vavolombelona anazy iny a majery todika azy dia tany Ambomanga akazo malaza ny doany anankiray izay nanao anakatahana tsodrano mialohan'ny ampiakarana ny omby any amin'ny rihana fantelo dia teo amin'ny rasoa mifanatrika teo Anosomasina zay le hoe rasoa mifanatrika soa ihany no hifanetrehana zay no antom-pisin'le tsitsika mavondra sy maventy mba ho ren'ny olona sy ho tsapany fa tena masina tokoa ny teny satria izy raha fa atao ampitiavana sy ampifaliana dia misokatra ho azy ny masompanaka aminay mpandalina ny eton-drazana zany masom-panahy mihiratra izany dia mampianatra ny saina ho tsara anampitiavana fa tsy mibaiko ny fo akahala ny tsy mitovy finoana amin'ny tena na koa fomba ny fomba hoy aho samy hafa ary ny finoana fa ny fihavanantsika sy anao azaravaina satria tokana le lalana ny fahamarinana mbola idirantsika ihany zay fomba nentim-paharazana zay fa mbola misy sary ihany koa ato fijoroana vavolombelona no entin'ny mpiara-miasa aminao a karazana olona zay tonga tao aminao a mijoro vavolombelona zany ho arahantsika rotsaka vonjy Cédric Nikoropaka be izy rantrano midira dia zay rehetrarehetra sotominy daholo miditra antrano miditra hoa dia nidiny avy any anaty antrano dia za iny efa maharo sakafo any ivelany dia fa manino hoa zany andehitrako le sakafo ary atao velany any midira ao sady sotominy maro be nitrofoka tarano dia nakaratra varavara dia atao daholo zay telizana vavoko ito dia izy hoe tsisy mivoaka dia fa manino misy olona ao katikatatra ao velany io katikatatra maninona le izy katikatatra mpanankarena be ao velany io takana mpangalatra tovy zany teneny hoe fa maninona aiza misy azany eo sy mpangalatra tao volona eo zavoka tsy avela voaka so misy sanavavy anakoroa tao dia zanany ankiray moa manao koro tava be izy toneny hoe maty io tondreo izy efa tenenina koa tsy mandeha amin'ny ala eo izaza nanao koro dia izy rovavy mitasotazony to dia tsapatapaina ro zao foana izy rovavy mandeha voaka tany ivelany taninareo efa miteny fa mandehandeha any izay manisy fatatao dia tsapatapaina zao foana zany izy zany dia zay nety moa dia matory izy andao matory fa tsy maniny io le olona reo telo lara eo misy ananky telo reo iny anankiray fa lasa ry iny ray matory io dia lasa izy mivoaka dia mivoaka hazo izy hoe iambiny eo mivarivarana io zany fa mitady fototrao io dia zay mety moany dia za le nasanao talataliny misy azao fandeha tsany hoe verena rapitsy dia moa misy fianakavinanay mopera dia mivavaka ao anazy tao hoe mopera dia mbola tsy midina izy fa nanapatra tsy nahatsiaro tena iny efatrandro tsy nahatsiaro tena dia tonga taty zany izy vao nahazo aletam-bavy sy fitsabonika kely dia matory samy mahita biby tsaitraitra biby mandady zay efa maintimainty hita mihitsy le zaza mahita liso fa vady amin'anako tsy mahita liso tsy hoe io iny io misy biby io dia misisy mandady salamotsamokala tsaitraitra zany karazana biby zany karazana biby saka otodony karazana biby io na sy karazana rehetrarehetra tamina biby lava azy io nefa mitroboka amin'ny tamokalatra lavaka kely taka zay le ty tamoka lafa makady amin'ny lasa lezabe izy
direct tena foana zany iny lehibe be ny lehibe koa tsisy zany tena tsisy azany dia zao nefany izy efa misy fahatsarafaka nampatahotra mihitsy tamin'iny zao izy tia efa izenan'le lokony endriny ara lasa ohatrana zavazava satria izy ohatrany matsika rehefa mangana be izy tamin'iny mangana tena faly satria sitrana tanterana fatahorana teo tena ezana be ratsina fitsabola tanterana zay dia tatia na tsara anazy makasitrana makatelina ny anarako a Farafina Malala za dia mananjanaka anankiray narary mafy na telo andro ny andohanina retiko dia tonga dia vody be ny tanako sy ny tongotro ary ny loary rehefa misy eo izay zavatra izay dia niezaka izay nitady olona nikarakaranay dia tatia maître feno nandehananay dia nanomboka teo ny fitsaboana rehefa nitsaboana izy tsy naharitra ny fitsaboana fa volana ny saina dia nandeha satria za dia nandady mihitsy tsy afaka nietsika na ny fitadidiana rehefa tsy misy tsony very tanteraka ny fiainako manontolo na ny vadina ampenaina ara dia efa tsy hita tsony ny zanako tamin'izany fotoana izany efa tsy nianatra mihitsy satria nanaraka nampitsabo tena dia tsy hita mihitsy izay hevitra natao fa raha tsy maître feno dia ngamba ny tsy fantatry tsony izay nahazo anay mianaka nandritra n'izay fotoana rehetrarehetra izay any nefany dia za mahay asa tanana efa fournisy arandina tekoa teo aloha nefa ny veran-javona daholo zany ny zavatra nisy teo aminy ny etako moa dia nitazomin'ny tompotrano mihitsy satria tsy voalohako nyfatrano noho ny zavatra nisy tany dia tsy azoko nalaina le entana fa nigiazany fotsiny ao dia miezaka eny anelanelan'izay hoe inona ny tena vahaolana am'sainako amin'izao fa za dia efa sitrana somatsara tatia maître feno na sitrana anahy izao hitanareo izao ny etahako fahasalamako aloha efa tena mety fomba ny hoe fanantenako manantena fa tsy maintsy ho tafita satria maître feno nanavitra anay indrindrandrindra tamin'ny aretina sy ny zavatra rehetra tsy voatery ny aretina irery any natao maître feno fa betsaka misy manantena fa mbola nampy ahy izy toy nanampianatra amin'izay fa zao rehefa afaka mandeha tsara efa misitrana tanteraka ny tanako tsisy atahorana tsony tena famaranana anazy dia fisaorana sy tsy maître feno ny sobeta be nataony mihina fa araka aminy foana hatramin'ny farany ary manentana an'ireo izay manana olana na amin'ny lafinina na amin'ny lafininy fa mivoatsika foana amin'ny varavara maître feno Ono aramse iny marina ny aretina tena mahazo anao na tongavinao tatao maître feno amin'izao fotoana izao tonga tatao maître feno dia nankidididy fotsiny tongotra dia veriko vavozana nisy nefa manaikitra foana dia za tsy nanabohy zavatsafa dia feno nihinana fanafody foana dia viako nakany ampiasana foana nandeha niasa foana dia ohatrany ny afaka any le fanetaina atsasakady ny adin'izay dia ve mihinana ihany dia veo tany ampiasana zay vao tsy natsero tena ohatran'ny hoe vao ankirampy na lefa mipiara-miasa nody tonga tateritsana dia tsy afaka nandehandeha tsony fa mipetraka ohatrany dia mivoaka andavarangana zay fotsiny sisany dia tatatany tany dia tsy haiko na anjoinona ako zay za zay vomaro pesa izy dia firina no naharetan'izay didy izay teo aminao na hatramam-bolana ve sa hoe andro vitsy dia tonga dia hoe nianatra tamin'izay anao tsy afaka nitsangana izay tsony nanitrany teo amin'ray volana teo le izy fa tsy fantatry misy zavazafa ny etomboana zany hoe mangididy fotsiny dia miamangididy ve sa hoe ahoana mangididy fotsiny le izy dia manetaina dia veriko vavozanana satria eo amin'le kitrikeritry le ozatsy eo le izy dia tsy fantatry mihitsy hoe veriko fa hoe zavatsafa izy io veriko fa avozanana amin'le miasa dia tsy nanamponin'inona mihitsy an'izay tao anatin'izay ray volana nahatratraranao an'ilay didy izay zany no nitsaboana azy koa tany amin'ny mpitsabo hafa mandeha mbola tsy nakany amin'ny mpitsabo hafa mihitsy zay fa niaritra nihinan'le fanafody fotsiny dia aveo amin'izay
efa hita fa tena grave izy nakany aman'olo hafy zay dia tonga tany lizy dia vao maisa lizy ohatran'ny neny niomby lizy zany dia tsy haiko tsony an'izay teo amin'izay zany nanomboka fa tsy nahafantatra ny ninona tsony an'izay vao any amin'ilay olona afaka an'izay andro. Dia amin'izao fotoana tongavanao tao maître feno zao manahoana ny afatsapanao an'ilay ididy tamin'ny tongotra satria mbola mangididy an'ilay izy tamin'ny anao tonga teto? Mbola mangididy ilay izy tamin'izaho tonga teto dia mbola mivoto be. Dia hatramin'ny avy nidiranao tao maître feno teo manahoana zay? Efa misy fiovanany be da be maintsiny. Za efa mahatsapa tena fa hoe efa afaka zany. Efa faly hatramin'ny fianakaviana. Fa no ilay ididy nisy taminao zany nianatra ny tsy nahatsiarovanao tena ve tao anatin'ilay izy sa hoe? Zay ilay izy tsy fantatro fa mety angamba mety nanafitra anahy na ahoana fa tsy tadidiko tsony tsy nahazo anahy. Amin'izao fotoana izao zany ny fitadidinao mitamberinao anatinao amin'izay ve sa hoe mbola misy zavatra tsy tsaronao kely any? Efa mahay mitamberina fa le izany mbola misy manaikitra. Fa mitamberina fa fitadiana fa efa tafaverina daholo. Manahoana kosa raha miseny mahakasika ny hoe vola lany sy ny fitsaboana ny alohany natongavanao tato amin'ny maître feno? Tena le fianakaviana mahafantatra fa vola be da be ny lany. Raha tsisy ny tato amin'ny maître feno zany dia mety efa maty satria ny dokotera efa nitantara tamin'ny fianakaviana hoe kapokapo izy iverina afatsy ohatrany ny fanahy ny olona eo. Dia izay no nampatonga nisy fianakaviana ny karakarana tato. Dia nisaotra betsaka amin'ny maître feno fa raha tsy aza tsy velona. Zay aloha ny asa. Ahoana madama ny karakaranao ny tovolahy marary io satria izy nanambaratra hoe nisy fotoana izy tsy nahatsiaro tena tao anatin'ny aretina mafy nareo nefa ny anisany fianakaviana nitaiza azy sy nikarakara azy tao anatin'izany tsy fahatsiarovany tena zany dia izay ny tiako antanenanao hoe nanahoana sy nanahoana marina ny fandehan'ny aretina tao anatin'izany. Ny aretina nahazo azy aloha dia tena nasay fianakaviana ary dia efa tena kivy ary isan'ny tena nitomany mihitsy hoe tsy ho izy tsony mihitsiny izy dia ny hevitra izany fianakaviana zany dia ny tondra anazy nakany amin'ny hôpitaly aloha mba hialanenina mba hatsiarovany tena zay izy vao nanantona amin'ny maître feno nivoaka avy any amin'ny hôpitaly. Taiza ny nahalanareo amin'ny maître feno? Izy zany tsy fantatra efa nalainay ambavany dia nisy olona nanoro dia zay tonga izao manohy amin'ny fitsaboana tompoko. Dia inona ny mety hoe hoanton'izay hoe tsy nahatsiarovany tena izay mety hoe tao anatin'ilay idina azo azy hoe afa amin'ny hoe rehefa nangididy fe zany ilay tongony narary dia nanao krizy ve izy zany sa hoe inona marina tena nanao krizy mihitsiny izy nanao krizy nintsitsindritra mihitsy nefa ny zavatra aretina tsy azo azy hatramin'izay mihitsiny io dia iny tsy nahatsiaro tena izy teo amin'ny amin'ny folo teo dia ny sasany tomano sasany niezaka naka taksiny teo an-trano nitonana anazy tany amin'ny hôpitaly fa dia teo amin'ny 3 andro teo zany izy tsy nahatsiaro tena aloha teny amin'ny hôpitaly dia velona tena izy dia navoaka ny dokotera zay nody dia io izay nitiny nakaty amin'ny maître feno io nisy nanoro. dia nanahoana ny mikasika ny resaka ny fanaovana tamin'ny mpitsaro na rehetra fa tsy nahatsiarovany tena zay na ahoana ny antony hoe namoahan'ny dokotera anareo hoe satria hoe tsy avitra tsony izy araka ny zavatra fampiasana tamin'ny marary feo sa hoe fasitranao sa hoe ahoana? Izy ndray tsy miteny hoe tsy avitra tsony fa satria izy efa nahatsiaro tena natadiny ary efa miverina fa le tongony nanaikitra mihitsy zany ny tena natonga anay hoe entina aty amin'ny maître feno izy. Tsy azoazonareo an-tsaina reo inona no anton'izay tongony nanaikitra izay? Azonay an-tsaina ihany aloha le izy fa zavatra nataon'olona le izy fa tsy hoe resaka avy amin'ny tsindrin'Andriamanitra satria raha nandeha fitsaboana teny amin'ny hôpitaly vao niasa amin'ny fanafody sy ny salama zany tokony tsy hanaikitra tsony mihitsy ny tena nangidihidy fa avy amin'ny zavatra ataon'olona dia izay mahatonga anay manatona amin'ny maître feno. Iny lay horonan-tsary maître feno lavalava kely izy teo fa karazana andeha ataontsika hoe fijoroana vavolombelona tamin'ireo olona izay tonga tao aminao zany noentin'ny mpiara-miasa tao anatin'izao fandaharantsika izao ny fanontaniako voalohany aloha dia hoe firisan-jato ny marary tonga ao aminao zany no atao hoe tafavoakanao somatsara na hoe sitrana somatsara raha miresaka an'izay tao hoe fitsaboana nentim-paharazana zay tsika. Ny hoe firisan-drato aloha tsy voafaritra satria nandritra izay ataoko hoe 20 taona fotsiny angamba mba tsy olazaiko ny amby satria nanomboka 14 taona dia efa nanomboka ny tsabo tao anatin'izany rehetra izany dia voatahiry avokoa ny olona izay notsaboana ny sarin'ny olona izay nomena fahasalamana sy fahasitrana na ary fahasoavana maro hafa isan-karazany ka
raha ny olona zao no mena fotoana hoe aka ohatra rika androany izy manomboka hotsaboana dia mena fotoana izy hoe afaka 5 andro na 3 andro 4 andro ianao miverina izy aorinan'iny dia mantany hoe manahoana ny fiovana sy ny fahatsarana efa tsapanao dia eo moa izy mamaly hoe efa azo lazaina salama samy hafa misy somatsy le hoe efa azo lazaina salama no hoe efa salama dia eo ndray zao no mio le fiarahako miasa amin'ny dokotera satria zao tsy raha manao calcium zao dia calcium resaka hoe kasikasy ohatsy ny aorta sy tamenaka todina kafe fa izao mihitsy no maniraka an'le olona hoe efa vita ny adidy sy andraikitrako ka ho an'ny famerenana ny ainao sy ny nofinao raha mba teo ngezangeza sy ny maro hafa dia manatona ny dokotera zay mahazatra anao ohatra manao intraveneuse satria reraka loatra no ny alan'le zavatra mety ho ratsy tao aminy na zay anjaran'ny dokotera indray iny samy mifameno zany ny fitsaboanao sy ny fitsaboana conventionnel zany ohatra mazava ho azy mifameno satria izay koa ilay lalàna irahana ao anatin'ny ministèran'ny fahasalamana satria ny mpitsabony eto-paharazana dia manana mijoro ara-dalàna manana taratasy mbola entana maka amin'ny CSPDO mbola entana maka amin'ny fokotany dia zay vao miverina makany amin'ny président ndray dia raha vany amin'ny filoha ndray izy dia izy ndray no mitondra an'iny amin'ny ministère dia zay le hoe mifameno fa hoarina hoe fitiavan-tena raha toa ka ho fihinana le olona ny tsara ho fantatra dia aina ny ololaovina fahasalamana ny kolokoloana ary ny tanjona araka ny fanomezam-pahasoavana dia ny atafita ny olona eo na amin'ny fahasalamana zany na amin'ny ara-piainana na ara-pivelomana sy ny asa isan-karazany ka raha vatana moa tsy salama aiza ny atrony fiainana misy koa ny olona manko tsy omena tsiny hoe fahasalamana ny fahasalamana mbola tsy mitombona tsara dia ny fiainana sady no kitihana izao moa tsy mahay mampiaraka bitsoroa zao fomba fitenenana fa vitako ara-dalàna aloha ny ilany dia zay vao miditsy amin'ny manadingana manaraka indray izay izy no azo antoka dia azo antoka ihany koa izy hoe tsy hitenenana hoe 100 isan-jato fa mba azo antoka izy mba atao isa masina le hoe 7 isan-jato zany hoe mipetsaka tsamin'ny isa 7 foana zany rehefa ho atambatra ny tontolo ara-panahy ohatra ka iverinantsika kely horonan-tsary teo misy maromaro teo misy ohatra mpivady misy matamakely iny misy an'le rangahy teo sy ny maro samihafa zany ho an'le matamakely iny zao hitantsika teo tena hoe efa sahirana efa saika andao-tany mihitsy sy zany azonao azavaina kely ve ny apahany amin'ireny le fitsoroana vavolombely ireny ireny zany le ilay mahatonga atsika amin'ny teny hoe tiavy ny olona fa aza manam-pahavalo koa anefa aza milaza marina rehetra amin'ny namana tena tiana ny havana ny loha-pahavalo mpiatsara velatsia tsy hitasoritra eny amin'ny endrika fa ny mamiteny eo amin'ny molotra tsy hay ho tsaraina ao anatin'ny fosiny saina ka reny zavatsy ireny le tonga ny vorika sy ny mosavy zay nalaina avy amin'ny alalany tokoa nambaravaran'olona misy sekre misy tsiambaratelo moa anatin'ny fialako tsindra tsy ho lazaiko dia ireny izy ny hoe vorika tena hita maso satria iny olona iny dia nitorina niakatra tamin'ny rihana fandraisana olona ny embitra rehefa natao moa eny fa nanotenako ary moa dia fa saika nandà mihitsy hoe mandana eto izy moa ny dongizina tao amin'ny trano filaharana dia tsy maintsy nanao ny alaninina rehetra ao dia kanjo nisaorana tamin'izanahary fa nivala ny vavaka ary ihany koa nodoveta ny rano natsakaina raha izy niverina afaka 12 andro raha ny fotoana nampiverena anazy ny azo ny lapa tao amin'ny fandraisak'olona zay no hoe azy manao zafady azy zay no hoe ny antony ampiakarako an'ireny omby ireny any amin'ny rihana fahatelo sy mba hamakivaky ny lalana sy hanoto sy handrava zay mety misakana satria sondray loasa tsy ilaozany zay mamara fa tsy zay rehetra olona miditra tonga mihazo ny lapa ny tena dia hoe hoarina olona ho tsara daholo avokoa fa mety misy ihany tsy tompony tenany fa tsy ho averina ratsy akory izy ny manahirana kely anahy fotsiny ao anatin'le izy hoe mety hoe misy aretina normal fa hoe ren'le resaka le hoe zavatra hoe ataon'ny olona vorika mosavy sy maro samihafa ireny manao ahoana ny maître film ireny
ny amiko zany reny de fakahalana sy fialonana tsotro zao fotsiny ny antony mahatonga ny olona manao ireny satria metomboka any amin'ny fosafosa sy ny fanaratsiana no mepita makany amin'ny famisaviana mipetraka le teny ivasaina manao hoe miseho milay n'olona iny de mipetraka foana le teny hoe tsy apafilina zay fitena zay mantsy amiko de teny ny olona ivasaina mialatsiny fa mahitsy be tsy mba manana tanjona ho an'ny masoa azy izy fa mandanja ny arena miditra eo amason'ny olona ao amin'ny tokonan'ny olona ny tsara ho fantatra de ity nametsaka afatra ny razana masina mifaliany fahasoavan'ny hafa mba hitsikiny ny vitanandronao ka hampandroso ny fiainanao mba iadana ny fitiavanao anatin'ny ankohonana aza manam-pahavalo ny saina fa mety aza hanam-pitiavana ny fo mba hamasaka an'izay fanirina rehetra ao anatin'ny saina fa ny teny tony ny atody rafoy mananelatra ka raha anafoy ny atody ny teny ihany de teny tsara lazainy aza mitsikerin'ny hafa fa ny anao tsokafonina mandraisakiana mba hivoarana manana fomba fandinika madio mba hitombon'ny fitiavana fa rehefa ny fitiavana hoy ao no mitoetra ao anatin'ny zanak'olombelona mandroso ny fiainany lavitra amin'ny ratsy ary tsy andaitra amin'ny vorika sy ny fakalana ary mosavy sy mitolaka maro samihafa satria ny famisaviana de avy amin'ny tsy vitan'olona tokana fa fitambaran'olondrono antelo de ireo no mitady mpanao fanafody gasy ataoko mahitsy le izy le mpanao fanafody gasy tsy mifanafody gasy ny ratsy fa le toe-tsain'le olona mihintsy miaraka amin'le pomasy manolotra le fanafody ny tena tsekena satria adidin'ny mpitsaby netim-paharazana no mampianatra ny olona tonga eo aminy tsy manana zosy fahefana ny mpitana ody na mpitana fandraka masina na mpitsabo anasazy sy anafay olombelona tsy mitovy hevitra izy ary ny tsy nanota mbola tsisy ny naferihevitra an-tanana iza no efa navita ny sotsarano raha afaka etaeta koa maninona no manafay olona sy manasazy amiko sa zavatra zany dia ohatrany hoe famisaviana zany fa hovaina le teny ndikan'izany de hoe ndao amisavidsika fa hovaina fotsiny le teny hoe faizina fotsiny saziana fotsiny reto moa tsy mahalala kanefa ny zavatra tokony ho atao indrindra de zao raha ao amin'le olona marina le fanomezam-pahasoavana tsy mitsara tompoko fa manao azafady sy mialatsiny hatrany dia tsy izay rehetra lazain'ny olona tonga ao aminao no ekena ary tsy baiko ny olona tonga manantona no tsy maintsy ho tanterahany fa zay le hoe bitsiky ny fanahy manana fitiavana de aza manam-pahavalo mba hibotsihan'ny fanahy madio fahendrena ho apita amin'ny olona tonga mamy hoditra ao anao ka ho tsara voninahitra amin'ny fiarahamonina misy resaka mandeha mantsy hoe vao hoe ody gasy resaka gasigasy sy ohatr'izany mantsy ohatrany hoe zavatra ratsy foana maître fino ratibermana ary ny tena manahirana de hoe rehefa de hanao zavatra ratsy de manantona olona sala aminareo tony de androany zao anao miresaka hoe tsy izany le izy de inona zany manao an'ireny ahoana zany na izany olona manao an'ireny nareo ihany zany mamorona an'ireny ahafahanareo mahasikily ave mety hanazavanao rehetrarehetra n'izany satria zany ny trangam-piarahamonina eny amin'ny andavanandrom-piainana iny izay mihitsy volondresahako vo eo ny olona raha andeha misy hevitra tsy mitovy apetsako kely aloha le fahendrena ny finoana samihafa sy ny hevitra tsy mitovy tompoko de aza misaviana olona fa antoko ny taranaka faramandimby ny famisaviana olona na mandraraka ody tsy mitondra tombotsoa misy tsitsika ozona ratsy eny amin'ny lalaka izorany adidin'ny mpitsabo netim-paharazana no mampianatry ny olona ho an'ny marina sy ny rariny ary ny fitiavana sy nitsiny marina le tenin'ny gasikara fa misy tokoa olona de manao izany tsy hay hoe inona zany le mitoetra ao aminy sa inona le mibitsika aminy bitso sa voalavo mialatsiny mino fa tsy fanahy tsara kosa hibitsika niraka olona anao ratsy ao anatin'izany rehetra izany no mahatonga tsika miteny sy mampita hanatra sy afatra foana hoe tsy izay rehetra lazain'ny olona manantona anao no ekena sy tanterahana fa oka le bitsiky ny fanahy madio tsy mambitaka anao no arao de lalino zay le fomba fahaiza-miaina de tsorotsika zany maître finy tsy manao an'ireny hoe ihany tonga atao aminao maître fa misy olona makamanary fa andao atao azosozao tsy manao an'ireny ianao tsy manao an'ireny satria ny antony zao ty taranaka ary zao malala ny tody sy ny tsiny aiko ny dika ny fahamarinana ary fatako ihany koa ny hevitsy ny hitsiny ary aiko ny atao hoe masina satria raha zava-masina lolalaovina de tsara koa mivolavolaina
fa raha ho ratsy kosa no kolokoloana dia zakao valiny fa aza manendrikendrik'olona mamosavy fotsiny fa ny olona tsy manam-pahavaly tsy mba fanozana ary ny olona tsy mahay ratsy tsy mba ny olona tsy mahay ratsy tsy mba fahanaratsiana fa ny olona manao ny marina dia mba hitsikina tsy soratena ho marina eto fa manaja ny fahamarinana fotsiny satria haiko ny atao hoe tamby sy ny setriny ary ny heviny zay no mahatonga mampianatra ny olona tariako ao anatin'ny GTF gasy tsara fomba amin'ny fampitana ny fahalalana sy ny tsara tokony everina ao atao fa ny arafatezitra dia asorona ny zavatra eny an-tanana maka toerana mangina dia mitsoka rivotry ny dimy dia mitazana lanitra dia atsony fanahy fa mifanahy ny olona tsy izay tomponao akory no ampitrangana anao fa zay anananao finoana rehetra ny vavahanao anatrehany fahamarinana no afaka mamonjy anao le resaka hoe ody fity sotr'izany ianina tiako dia alao vadiko sy ny sahala am'izany fanangalavitra sy ny ratsy zany anisan'ny manaratsendrika avokoa mantsy aminareo mpitahiry ny fomba malagasy mpisaby nentim-paharazany tony ahoana indray no makasika anao makasika ny ody fity ny fity alaina amin'ny ody maheram-bola tonitarodrano ririnina miainga amin'ny toerana fa tsy tonga amin'ny mahafapo azy zany hoe mampivoakala zany izy raha ny fitiavana zay dia Andriamanitra ka ny fitiavana mandeha amin'ny natiora voajanahary dia mivalo azy le valiteny manao hoe masina sady mamy ary mitoy hatrany no iangonana ny lavorary ka ho tonga vanina ho ela fahamasinana ka tsy ho maty manota fa ho tsara teny raha mamamoaka teny ao ambany lela tsy azo atao zany no mampiasa ody amin'ny resaka fitiavana tsy azo atao izany ao ihany koa le hoe ny fanafody entanakana vehivavy na akana lahilahy amiko ny olona manao an'ireny kosa dia mety tombotsy manokana fa tsy fitiavana mandrakizay fa ny fitiavana tiana ho tanjona mandrakizay dia manaja ny lalàn'ny natiora ianao dia mandalo ny sedra maro isan-karazany ny sedra lalovana raisina hanatra fa tsy atao makivy afaka malahelo fa tsy mahazo kivy zany amin'ny fiainana ny fiainana dia fianarana afaka malahelo fa aza mitanondrika ary afaka malahelo fa manana fanantenana fa raha mbola matsiaro mangetaheta koa ny tenda dia tsy maintsy tanteraka mifanindriana rehefa eo aminao mifanetretena afaka mifanindry an-dalana ve ny atao hoe mpitsado ny nentim-paharazana sy mpitahirana zay atao hoe fomban-drazana izay maître Rafina raha toa ka fahamarinana le lalana iray raha mifameno ao anatin'ny mahasosy mahatsara ny ambany lanitra dia afaka miaraka tsara fa raha ifanohitra kosa dia asaka malosy avozo ny fahendrena tsara indrina samy manana ny anitra ho azy satria ny tantely sy ny vahoana tsy afaka hiara-pangotrahana zay no mahatonga n'le safidy hoe na ianao manao ny tsara na manaova ny ratsy satria ireo samy misy valiny sy vokany daholo avokoa ohatran'le olona ny ampitany ranomasina mila reo zao tsy miteny vola amin'ireo ao izy mety manaraka atsika ny zavatra ataoko na avolenta ary zareo ny kibo mitsara tena malala ny tokony atao satria alefako mivantana amin'ny whatsapp ny zavatra ataoko aminy manontany ary tena misikotra mihitsy hanonona ny anarany ao fa izao nefa ny raha fa manapa-kevitra hoe zao tsy teny dia tsy miteny tokoa satria mety ho kely le olona zay ny vavako fa no atolony mety ho betsaka dia zay le hoe ataovy tsara ampitiavana zay rehetra joro sy kolokoloana dia ho hitanao fa mihoatra lavitra noho ny eritreretinao indray no men'ny hafanao zay no mahatonga zao tsy lasa lavitra tamin'ny fianarana fa nitazona ny fahamarinana mba hatafita ny taranaka faramadimiko azonao azavaina fohifohy eny ireo karazana hoe tontolo ara-panahy ao anatiny zany atao hoe fomban-drazana zany ny tontolo ara-panahy ao anatin'ny fomban-drazana le fomban-drazana manso dia fomba mampanao ny razana teo aloha dia nanany fombany avokoa nahafahany ny tana ny fihavanana sy ny fahendrena ary ny marina zay avy amin'ny fanarahana ny volana sy ny fahanitsana ny andro raha isaika izy hoe ao manana ny teny ataony izy raha nahatsapy izy fa mety misy vavateny disona lokony vava ka mahatonga n'le teny tsitsika manao hoe aza mandray ny teny nalaina na mandray ny teny tsy tiana fa mampianarana ahy amin'ny tsara sy ny teny madio mamirapiratra eo no mahatonga n'le fomba hoe mitodika ena atsimo fa hanala zay mety ho sakana hitodika ena varatra fa haka ny tsodrano eo le fomba ny razana le fomba ihany ho ao alainy manao izy ny fomba maka hazo ohatra mandrava sarotra
misy fomba niny avy amin'ny tontolo ara-panahy foazina ny fanahy tompony tany ny tsirinina dia tsy hita maso azy fa ny finoana natao avolenta eo anatrehan'ny fitiavana. Alaina ny rano aizy io lano any aloha raha voazanahary tsy mety ritra sa alaina eny amin'ny fatsakan'ny zarababe-bahoaka. Ny finoana no mitondra azy sy ny asiny dia miantso ny fanahy ao anatiny atao hoe fomba misandratr'andro ora mitovy tsy nambolana matiko velona sa miakapeny manana. Misy ny fanahy-tsoana ka raha iantso ny fanahy dia ny tsara no ampandrahana azy mba tsy hiverenany satria raha tsara no ampandrahanao azy araka ny fangatahana itaonao raha mba hanao tsitsika kely hoe miantso mampandray ny asin'ny tany sy ny lanitra ary miantso an'Andriamanitra Andriananahary anokatra ny saiko ho feno fahadiovana ary ameny fahazavana ny foko mba hampianatra ny masoko amin'ny fomba fijery misy fitiavana. Ifonana zay tsy nety zay le hoe fanatretena ao anatin'ny fomba ka mitakory iny zay le tontolo ara-panahy ora mitovy ohatra amin'ny 10 minitra na amin'ny 12 minitra na amin'ny 12 minitra na folakandro amin'ny 3 ora sy 3 minitra. Ao anatin'izay no etsona ny fanahy raha amin'ny 12 zany ianao ny miantso na misaika dia tokony hanana amin'ny fanahy tokony efa hoatsoanao ianao irahanao le fanahy ao anatinao miazo makany amin'ny zanahary ilay pahary mitondra ny teny sy ny etaetanao araka ny fanondrina dia miverina izy aveo ka ny iverenany dia ny finoanao ihany ary ny iverenany dia zay le hoe tsara no ampandraho anazy fa raha ho ratsy ny nampandrahanao anazy dia ratsy ihany koa ny averiny aminao fa raha tsara kosa ny nandrahanao anazy dia mahafalifaly ny voandalana hoentiny manao. Ny tontolo ara-panahy ao anatin'ny fomban-drazana dia lalina tsy takatry ny olona manana fomba fijery ty fanaratsiana raha olona linina fa kosa tsotra ho an'ny mpandalina sy ny pikabary no mamakafaka ny asin'ny teny satria ny teny zokony ny olona fa tsy misy mihitsy zanak'olombelona ka sa ilazo fa izy ny zokony noho ny teny ary ny teny dia manany ny asiny manany tambiny manany fitiavany ary ny fahefany sy ny fifaliana ka raha hitady an'ireo ny tambiny sy ny setriny dia teny madio mifono fahasoavana teny tsara mifono fitiavana ary teny mahafinaritra mifono fahamarinana no mendrika tsara indrindra apetsaka ao anatin'ny saina sy ny fo ibaiko ny vava isokatra amadibadika an'izany ao anatin'ny lela miaraka amin'ny fomba fijery falifaly sy ravoravoka zay le hoe manana fomba fihaiza miaino mandraisakihana mba hitombon'ny fivoarana. Eny ary amarana fandarana antsika matarafeny tiako ampifantarinao ampijery antsika hoe aizany misy anao ahoana ny tokony atao raha nantona anao sy ny fomba fiasanao mihitsy ny tompoko. Ya ny ety moa zany dia fitipitana fotsiny ihany fa raha ny tena fahalalana sy ny fizarana fa maro isan-karazany dia tsy ho vita eto na ora maromaro ary ny toerana misy atsika moa dia tsotra tsy lavitra eo amin'ny Atankatsaky Itaosy. Rehefa tonga eo moa zany isika dia miantso ny olona Ratarby io dia raha miantso ny olona Ratarby io dia mianajany foana ny olona misy maka sady misy mitsena zay zavatra zay mariky ny fitiavana. Rehefa tonga any amin'ny lapa tsy ho be kabara na ho maro teny fa solazain'ny olona tokantena eo ampandrasana mahita ny atiny ao amin'ny lapa kosa mahatsapa ny fifaliana ary eo ampiresahana mahafantatra ny vetiny fa toerana masina no androson'ny olona ary toerana manany fahamasinany sy efitra manany fahamarinany ary ny fitiavany no andraisana ny olona mba tsy tenenako mety toerakafa eny malala ao mahita any koa mahafantatra ary mbola afaka mijery sy mitazana reo vakoka lovana velan'ny razana zay nidimbiaziko tahako hatramin'ny androany sy mbola hoapitako amin'ny taranaka farany. Afaka manome ohatra amin'izany lova sy vakoka zany. Misy karaza ohatra hoe ny akanjo ny akanjo sotsiny zao ny azo lazaina fa rehefa any ao koa ny tehana mamon'omby misy tehana ao amintsika ny tehana ny namonoana ny nomby iny fa zany hoe tsy ambaratelo moa tsy azo aseho amin'ny olona satria ny ampony volany mafana ny anatin'ny siny mangatsika fomba fijery mety ho faly fa ny ao anatin'ny saina atahorana maloka. Any aminao ve na hoe rehefa makany aminao ve misy fadifady arahana na misy fombafomba tokony atao rehefa tonga any? Ny fombafomba aloha ngamba dia tsara loatra hoe tsy azo hitondrana kapa na kiraro ao amin'ny lapa. Ny fady ndray iny samy manana fady ny tsirairay fa hafa le hoe raha mpifoka zigara le olona ka zigara no namelezana ny fiainany na ny fahasalamany dia eo amin'ny mametraka hoe mandritsy ny zao andro sy fotoana aleo mba tsy mifoka zigara aloha fa raha hoe hanolotra fady ho an'ny hafa ngamba ny betsaka ny tsena tsy mandeha raha hoe olazaina hoe fady fa aleo le fanahy ao anatiny ihany ny bisika azy
hoe aza mihinana nito na aza mitsako anito fa isika ny tenako de tsy maniraka olona am'izay sahala n'le hoe olona ipiatsahan-dravatsa ihany izao tsy hiteny aminao zany hoe ianao ipiatsahan'izao na ianao ipiatsahan'izao fa le olona mihintsy no mitondra miteny de anjarako indray no manao ny fikarohana araka ny fanomezam-pahasoavana zay atao anatiko hoe marina sady diso so de te anakarenana te azo toerana fotsiny de maika anatehanana pouvoir miaratsina miteny baiko de mitendry zay no mahatonga le hoe tsy zay rehetra lazain'ny olona tonga eo amiko zao ny fantako de ho ataoko avokoa zay any baikony ao fa na ny olona fa tsy biby akory fa mbola misy ny atao hoe fomba fijerevana amin'ny fanomezam-pahasoavana ato anaty de fanajana ny fahamarinana de misy ny fomba fitazanana sy famakafakanany amakafakina ny olona io voavaky tsara olona io raha vavakina tonga ao hoe zao ny toetranao zao no haninanao miaraka amin'ny fitaovana masina zay navela any an-trano eny ary mety raha feno raha Timberman tapitra ny fitaovantsika raha misy afatra na fanetanana na famitinana mety ny zavatra nomaninao kanefa tsy nantanika te fotoana anary zao toboka ny afatra moa zany sy ny famitinana tiako apita de hoe mirarika mirary ny sosony tsara ho an'ny mpitsabo nentim-paharazana rehetra sy ny mpandalina ny fomba amin'ny nentim-paharazana eo anatrehan'ny fahamarinana sy ny fitiavana matahora isika mpitsabo nentim-paharazana ny asin-drazan'olona andao hiaraka anaiky ny fahamarinana mba hampandroso ty tanitsika ity mba ho din'ny fihavanana sahala ny kitana sy ny volana miara miseho mipotra venany refana ary ihany koa ny manaraka izany dia manaova ny marina fa zany tsy mahavery fanantenana manekeny rariny sy nitsiny fa zany no mampitombo finoana ary honena ny fahasambarana sy fifaliana amin'ny fosy fanahanzainy zanak'olombelona raha fa izy mandany ratsy rehetra manaraka izany dia ny toerana moa fanambarako teo any ka haveriko lazaina ihany hoe eo an-tany katsaka itosy rehefa tonga eo de miantso ny lahara tarobia 034 67 492 41 033 82 578 57 mialatsy indrindra ry mpandimbiny anaran'iray tsy satry sy ry vahoaka rehetra manontolo mpiray tandrazana sy lanitra amin'ny teny baiko ka ny amaranako anazy dia nitsodrano toy ny fomba mampanao tsara tsodrano mahita ny rariny sy nitsiny koa engany hitondra soa sy fitiavana tsara sy mahafinaritra indrindra ho an'ny ankohonanao sy ny tokantranonao ty tsinam-bolana manomboka amin'ny taona 424 revito nitsy ambady mazao vady adanana sady manaka taony mahay mandevitra nitsy anjanaka mazao dimy sy faraka amin'ny terarola sy rovavy ary rehefa manana ankohonana mbako masina ary ny tokantranonareo ho tsara fitiavana ka mivadi mandrakizay tsy ho voasarak'olombelona tsy ho laitsa ny firavava maloto tsy andairan'izay ozona sy ny fahakalana ary ny tolaka petsak'olona tsapandala fa ombanareo mandrakariva sy isika mianakavy ane ilay pahary namorona an'izao hita maso sy ny tsy tazana ihiratra ny masom-pahazavatsika ho tonga amin'ny rariny ka iseho ny marina rehetra manontolo izay mbola hiafina fa anjaky atao amin'ity tany ty ane ny asy ny fahamarinana fian'ny fitiavana mangasika indrindra mety raha feno raha Timberman anakirasay fantarana tamin'ity alina ity ela velona isotra indrindra tompoko isaonantsika rehetra tamin'ny tokantrano niaraka taminay hatrany farany fandarantsika manome fotoana ho amin'ny manaraka indray zadino raha ampitso isy ny édition spéciale to amin'ny Real TV Madagasikara amin'ny dimora ariva zany makasika an'izay fanendrena ho mpikamana ao anatin'ny gouvernement zay zay anasanatsika hatrany sy araka amin'ny Real TV Madagasikara mametsaka ny marapitafa ho amanaka indray to place tompo vavy veloma tompoko